Layarak Vavex, Impanay Masno, Nila, but itakana yung from Abidjan. Kung Italina, Israel, ang museo, yan ang tinuro isang hindi minamahal kaum nilaran di berupang na sitang nilaran yang pusko. Matunggal di yung nagsarayang yung matuji mga saray ipalay mas na pamay. Ang nilaran sa isu, ang munalay lang napakaisan, Iya parada kita tahu biara makalasa iba dibibir tahun nasunang kali patenan Malagasy tanda dan siga isiga biara kabuntunan muli tusau di luar itu narusom sika wanzau van pupivavana dirasa pulai jauh Yan wala sa aong salam pa siwem di kulungkat. Andin ni pa varugyan pur, andala na voluan ang way. So Ianao, Tompo, Sady, palos. Hindi pa yung diyaman ng kanaysan at gating san. Sida wali karagsan, yung andala niyo. Nawa pa yung protestanta, nawa pa yung katolika. Pabrik pa yung protestanta, kuis parantino. Sady, Sara Ianao, Mpanao Sara. Parwin pa yung katolika, si Mpanao Ianao. Matugazang ya panarana ni Sultana ng Pagkatini ang iba'y bultiyan mo. Bisa yung formula na Tompo, Nasiska, Sady, Ivanasalapta, Tadi aku abe, omnya di pagbibikin full, nilasain, kamit pandapay sun, Nyambara, amnik sulonara ng Ianao. Matama, di manawas ministra ng sana na pusa, di tuloy na kulasay na Raiva Nasiska, di tuwe Tompo. Sa'y niyang niyo, pa siwa ang painutan, ni Resaka. So Ianao, Tompo, Sady, Mpanao Sady, Toriteny ang somsikan yaman. Masabalot na palimantan, nung naito. Kanipa, niya pang sikat sa rayang zoku, Sady ni Sady. At ano ng timantay, si Pulbella, at dia Nuadina, by two Bienjam, Nuadina, Banakas, Lataw, Usnat Wisiga, Sady, Muni, Naadisiga ni Mantatu, dia Gobulanan Panguratan, Benisit, Fuluani, Hindi para yung tipul manawi. Arita lang ni Manta, Pazeri Tranatoni, Gihinu Tenasay. Kung nang izabuhaya pa ni Manta, dia sujan ku ni Filazan ni Panuratan, Sultanan Lepahay. Kita ng limanta, pasanay-sanay.
dia miagiagy arak'izany fa maningana kokoa ny fiotanan'ilay mpahary raha efa nahazo kosa ny fahalinan'olombelona izy. Hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra nataony mombantsika da ino tena tsara. Fantatra ny ason'olombelona, fantatra ny asarany olombelona, ka velom-piderana ny Tompo i Davida ao amin'ny Salamo 87:4 manao hoe: mideranao aho fa nataonao zava-mahatalanjona kokoa, zava-mahagaga aminao, zava-mahagaga ny asanao, areke izy izany. Dia saroby any avako fa natao ho soa ianao, sady natao mpanao soa, natao ho tsara ianao, sady natao mpanao tsara. Zany no itovisantsika endrika amin'ilay mpahary antsika, zany no anahafatsika azy. Dia tandrovy hatrany zany hasarana izany, tandrovy hatrany zany fahametehana izany, mba aza mandrara kely miano. Amin'izao fankalazana ny 500 taona ny nahazona ny fahaleovan-tena izao, dia ino ny tokony hofisehon'izany eo amintsika? Azontsika raisina ny Exode 3:7-8 zay mibako izao: ary hoe ny Tompo hoe, efa hitako tokoa fa aoriny vahoakako any Ezipta, ary efa remo ny fitarainany noho ny famerezanareo mpampahory azy. Eny fantatro ny fizahina. Koa tafidinao mba hanafaka azy amin'ny fahefan'ny Eziptiana, ka hampiakatra azy hiala amin'ny tany Ezipta, mba ho any amin'ny tany tsara sy midadasika, amin'ny tany tondra-dronono sy tamotelo. Soa ny Tompo sady mpanao soa, sady tsara izy no mpanao tsara. Arak'izany, Andriamanitra Tompo dia manoratra ny vahoaka Israelita mahatsapa ny fahoriana, ary Mosa miarika ny fijaliana tao Ezipta. Ary dia tapa-kevitra izy hidina mba hanafaka ny Israelita amin'ny fampahoriana sy fangezana ampisy ny Eziptiana azy ireo. Ary sy vitan'izany, tapa-kevitra koa izy ny hanala ireo Israelita ireo amin'ny tany Ezipta sy hampiakatra azy ho any amin'ny tany tsara sy midadasika, ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tondra-tamotelo. Hitantsika amin'izany fa mangoraka ireo gogeza ny Tompo, manafaka azy ireo izy ary mitariky azy ho amin'ny fahasambarana amam-piadanana. Azadino ary fa noalina hanaraka amin'ny Tompo isika diavana, noalina mba hanana izany hoe sy toe-panahy ary toe-saina nanetika ny izany. Mankalaza ny 520 taona nazy ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara isika, ary dia samy mahalala ny zava-misy manentany na dia atao hoe amin'ny empahany any azy. Eka dia isika mba hay mangoraka
si Bunusa masapan faoning o Malagasy paraitamnatanamsika. Hingga isika utabagevitra ni rusaka sehatra paitondra fanafahana sy hitondra asamara na mampiadanana ho an'ny vahoaka Malagasy hiara-pampiasana sy hiara-pizariny isan-karazany. Ekena fa mety sy ampitafiry isika zay ny tsy maintsy manery panoarin'Andriamanitra ho soa sady mpanao soa azy. Loarin'Andriamanitra mba ho tsara sady mpanao tsara tahaka azy. Afaka mampiasa ny vavolokarena isika mba hanasoavana ny anam-pananana. Marina fa mety misy ny fiangonana efa mitovy ny vavolokarena, mety misy ny izy mbola mitory an'izany ohatsy. Raha ny fiangonana katolika any Madagasikara mbola tsy mitory an'izany ohatsy. Ny fiangonana Jesu Kristy sy fantatra loatra fa rehefa tsy dia mivoy tanteraka an'izany koa. Ny fiangonana katolika eto Côte d'Ivoire dia tena mitory an'izany. Kanefa mbola saina dia sao. Afaka mampiasa ny vavolokarenasika isika ohatsy mba hanasoavana ireo mpiray tantazana amitsika. Kanefa tsy tokony ho diso hevitra isika ny amin'ny vavolokarena io. Misy manaotao foana sy ampiheverana na misy mora fitahin'ny mpananaloatra ary dia fongana fananana ao anatin'ny fotoana foana. Ka marina fa tena vavolokarena dia izao. Ohatra Ianao mampiasa vola 2 ao anatin'ny taona iray. Dia mizotra tsara izany fampiasana ny vola 2 izany. Ary dia nahazo 10 tapitrisa ianao amin'ny 20 taona. Izany hoe nisy tompony iray tapitrisa. Dia avy amin'io tompony iray tapitrisa io no kajiana ny vavolokarena. Dikan'izany raha ihetsy ariary zany na 100 ariary no vavolokarena amin'izany tontolo izany. Dia io no asain'Andriamanitra ampiasaina mba hanaovana soa, mba hanaovana ny tsara ho an'ny mpiarabelona. Any amin'ny tandranasika any dia fangasika ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka Malagasy. Dia mba hanjaranao ny mitantana manokana ny vavolokarenanao ary dia azonao anao asoa ho an'ny fiarahamonina any amin'ny fofontany fiadinao zany. Azonao atao ohatra ny mampitombo ny farafara ao amin'ny CSB mba niteram-bao. Azonao atao izy andany ny mampanao lava-drano mba ahazoan'ny olona rano madio. Azonao atao ihany koa ny manampy isa ny W na ny latabatra na ny solaitra be aniotsy tany any. Azonao atao ihany koa ny mamboatra ny varavarakely na ny varavarambe
ao amin'ny CEG, sekoly ambaratonga faharoapolo. Azonao atao ny manao lavadrano, azonao atao ny manao lavoara fanasandamba eny asisina rena rano eny, azonao atao ny manao fitarian-drano kelikely mba hamilana ny rano voleny, azonao atao ny manentana amin'ny fambolekazo vinampo na fambolekazo amerenana miara maisy mavana eo amin'ny tanin'atratsika. Santionany ihany reo fa dia mbola kiakevitra isika amin'ny fanasoavana ny mpiara-monina malagasy. Zany mety milaza hoe soa sady mpanao soa tahaka an'Andriamanitra isika, tsara sady mpanao ny tsara tahaka an'Andriamanitra. Ary dia miseho tena zanak'Andriamanitra isika, araka ny voalaza ao amin'ny Mateo, zay nivakina tamintsika teo. Seho zanak'Andriamanitra raha isika any an-danitra, zay voalaza ny Jesosy mba mampiposaka ny masoandro amin'ny tsara-panahy sy ny ratsy-panahy, manosaka ny ranorany amin'ny olo-marina sy ny tsy maro. Ary dia faranana ao matotoko fahadimy ny fahavarokevapoko hoe tanteraka ny rainareo zay any an-danitra, noho izany aoka ho tanteraka tahaka azy toa ianareo. Zany no manafalan'Andriamanitra sika angamba. Akoatran'ireo lafin-zavatra ny fanotoatsika teo ireo, dia misy zava-dehibe hafa ihany koa mbola ampahafantariny tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao andro izao. Dia tsy inona izany fa ny vavaka. Ny vavaka no tena ambaran'ny Timoty voalohany ny faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Aveto manontolo eto ny voalaza amin'ireo andininy efatra ireo. Afatra farako voalohany indrindra ny hanaovana fangatahana sy fivavahana ary fitalaona sy fisaorana amin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Mivavaha indrindra ho an'ireo filoham-pirenena mba hiainasika mialana sy mahandro fehizay mba ny fireketam-po-tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fidorahantena modina. Zany no tsara sady sitrak'Andriamanitra mpamonjy antsika, zay ty ny ahavavonjy ny olona rehetra sy ny ahalalàn'izy rehetra ny fomona marina. Raha tiana handroso ny firenena iray, dia ny vahoaka manontolo sy ny mpitondra miara-mientana ary miara-mivoatra amin'ny Kristy, na ara-panahy, na ara-piasaina, na ara-pitiavana, mba hampisy fiadanana sy hasambarana eo amin'ny firenena iray manontolo. Mila hafahana amin'ny fanompoan-tsampy, hafahana amin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-karena, ary hafahana amin'ny fitiavam-poninahitra ny olona, indrindra moa fa ireo manam-pahefana. Zany rehetra izany dia mitaky fanabeazana sy fampianarana, fa indrindra mitaky vavaka. Araka ny hira malaza fanaontsika dia
ny vavaka manofasavatra. Toa sy mahagaga ny afatrafatra mafonja nataony Paoly tamin'ny Timoty. Fivavahana amin'Andriamanitra ho an'olona rehetra, navavaka fiderana izany, navavaka fisaorana, navavaka fonana, navavaka fangatahana. Singanina manokana ireo mpitondra satria manana didy lehibe izy ireo. Manahaka Mosesy voalaza ao amin'ny Exode 3:7-10. Zao ankehitriny zao, iraiko ho any amin'ny Farao ianao, mandehana avoay hiala avy any Egypta ny Israelita vahoaka. Ny mpitondra dia fantasika fa misahana andraikitra vavana eo amin'ny firenena iangoanana. Satria azo lazaina mosolo-toerana n'Andriamanitra misy izy ireo, sady vonina hiara-miasa aminy mba hanafaka ny vahoaka sy hitondra azy any amin'ny tany tondra dronono sy tamoteny. Ny Timoty voalohany toko 2:1-5 dia milaza ny hoe mivavahady indrindra ho an'ireo filoham-pirenena mba hiainantsika miadana sy mandry izay ombany fireketam-po tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fitondratena maokana. Mivavahady isika ho an'ny filoham-pirenena sy ireo mpitondra iava-manaraka. Na dia sy azokazonao loatra aza izareo, na di mety ho fahavaminao azy, na ho fanangina aminao, na mety samy hafa toko aminao, sy manino mivavaha ho azy araka ny ampianaran'i Jesosy ho antsika ao amin'ny Mateo 5:5 manao hoe tiavo ny vavaninao ary mivavaha mandray manetsika anao. Raha manao zany ianao dia maneho tokoa fa soa sady mpanao soa tahaka an'ilay Andriamanitra tomponao, sady tsara no mpanao tsara tahaka an'ilay Andriamanitra tomponao. Riavako makalaza ny 500 taona nahazo lohan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena isika. Mivavaha ho an'ny Madagasikara tanindrazantsika sy ho an'ny olom-pirenena rehetra na ny mpitondra na ny vahoaka sy vakiboly. Mivavaha mafy ary mivavaha matetika na ho isan'andro misy azy. Mazana manko isika dia mionona mivavaka indray mandeha isan-kerinandro, zany hoe amin'ny andro alahady toy izao. Mila mivavaka lemosy, mila mivavaka miboafo sy maharitra Madagasikara mba hiarenany sy amsoany tsara ho voninahitr'Andriamanitra ary ho fiadanana antsika Malagasy sy vakiolo izay mitiavo. Soa ianao Tompo sady mpanisy soa, sady tsara ianao no mpanao tsara. Teo manahaka anao izahay mba ho soa sady mpanisy soa, ary mba ho tsara sady mpanao tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy mamonana izany vavaka izany. Amen.